Tontolon'ny fanatanjahantena kosa no entina manakatona izao vaovaontsika amin'izao alina izao. Délégation miisa 120 no mandrafitra ny Barea ny Madagasikara izay andeha hiatrika ny lalao miverina amin'ny fifanitsanana kanina 7-20 any Angola. Lorobera Rakotomalala no nitatitra izay vaovao izay. Milalao 7-20 mirala no natsony mpanazatra Augustro mandrafitra ny Barea ny Madagasikara hiatrika ny lalao miverina amin'ny fanitsanana ho an'ny kanina 7-20 izay ikatroana amin'ny Angola. Mpilalao enina mila ravinahitra avy any ivelan'ny Madagasikara, isan'ny natsona anatevindarana amin'izany Faneva Ima avy ao amin'ny FC Soso, Voavy Paulin avy any amin'ny Makassar Egypte, Carolus avy any amin'ny USM ny Algérie ary Mamzervie avy any Saint-Pierre no sy La Réunion io. Razakana tenena Pascal avy any Red Star any avy any Frantsa, Seta Jean Stéphane avy any Frantsa ihany koa. Technicien de tondra de mandray andraikitra hoe io entin'ny ekipa de rehefa ataoko tsy nahazo consigne hoe efa tsisy amin'ny jeu tsony iny fa raisiko ohatrany hoe andeha andesy an'ilay Angola farafaratsiny mattsany olona de nangataka hoe reo mpilalao izy amin'ny mpilalao disponible rehetrarehetra de arakaraka an'izay disponible zay eto zao manararoatra mamaky fa tsy voavariko tsara moa le hoe taxe effectivement taxe tena faran'izay tsara fa za gaga koa zay nanao sélection tany Mazinga fa tsy sélectionné tao amin'ny wininy taxe. Ny asabotsy izao amin'ny efatrora no tanterahana ho Luanda ity lalao miverina ikatroan'ny Barea sy Angola ity. Araka ny fanazavana ny entin'ny De Bon Jean-François tale teknika nasionaly de vonina hatrany ny Barea ary ny voninahitry Madagasikara na dia lalao tsy maintsy fitaina aza sisa ity fihaonana amin'ny Angola ity satria efa tsy misy tsony ny herintsika ahafahan'ny Madagasikara miatrika ny kanina 7-20.